Fatsim-pana edin'ny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka raha mivavaka sy tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fanay masonao, midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao izay raha tratran'izay izao maraina izao no ny fitiavanao sy ny famindrampinao. Mitsaoka anao izay ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra. Andriamanitra mpahary, mpamonjy, mpampianatra sy mpananatra, ary ny koa mpanolotsaina. Mankalaza anao izay, manoroka ny tongotra masina ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ary mangataka sy miangavana indrindra mamindrafo aminay re, mamelany elokay, manadiovana hoe miranao sarobidy na latsaka tao kalifary mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia ianao tokoa no hanokatra ny fomampananay andraisana ny teninao amin'ity andro ity. Dia mba voninahitra ao tompony fiainany amanontolo. Saotra Jesosy. Anao ny voninahitra ny dera ny laza ny aja ny saotra, fa aminay kosa ny fanatrehanao aneo ampitso aro mandrakizay. Amenaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nazona manitry mangataka, izany vavaka izany misaotra ray malalo. Aleluia. Amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavanao, mpampiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ara ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Eken'Andriamanitra ve ny fanapahan-kevitro. Izany no lohateny izay omena amin'ity andro ity. Amin'izao vatsy mipanahy izao ary, ny hafatry ny lanitra dia miorina amin'izany lohahevitra izany. Eo mantsy ny voasoratra ao amin'ny Filipianina toko faefatra andininy fahasivy folo. Filipianina toko faefatra andininy fahasivy folo. Amenaran' Jesosy. Fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Araka izany Andriamanitra tokoa no manatanteraka ny tokony ho antsika, anefa ny matetika dia ny asa tanterahantsika na ny fisainantsika dia mifanohitra amin'izay lalan'Andriamanitra. Dia mitoetra tokoa ary ny fanontaniana tokony hitoetra sy hilatsaka ao anatin'ny fotsika dia ny hoe Eken'Andriamanitra ve zao fanapahan-kevitro zao. Ary izany fanontaniana izany tokony ambarantsika hatrany hatrany manoloana ny toe-javatra rehetra, indrindra ireo fanapahan-kevin-dehibe eo amin'ny fiainantsika. Omen'Andriamanitra ny zo hitantana ny fiainanao, ary rehefa matoky azy momba izany ianao dia ho hitanao fa manao izany amin'ny lafiny tonga lafatra tokoa. Hoy ny Tompo. Raha tsy azonao antoka ho Jesosy fa ny fanahiko no anatinao, dia manambara ny fankasitrahany raha misy toe-javatra miseho andramo hoe ny fanapahan-kevitra ao ve misy fisalasalana sa tsia. Raha manana fahatsapana tahotra na tsy fandriam-pahalemana ianao dia pirofo tsy eo amin'izay toerana tena tokony hisy anao ianao. Satria izay tsy avy amin'ny finoana dia ota. Eny tokoa tsy manao zavatra araka ny finoana, ary rehefa tsy mifanaraka amin'ny finoana dia fahotana. Iny ro asehoko anao ny fomba iray azonao antoka fa miaraka aminao aho, hoy Jesosy, amin'ny fanapahan-kevitra raisinao. Tsy izany ihany, fa fomba efa voapirofo ary fomba tena hamaritana raha katoaviko ny fanapahan-kevitra tiana ho raisina. Mitaky ary aho amin'izay rehetra fanapahan-kevitra ao eo amin'ny fiainanao ny fankasitrahan'ny tsy toha. Tsaroa fa teo am-piandohana dia nisy takela-bato voasokotra misy fepetra voalazan'ny lalako. Didy misa 5 momba ny fifandraisanao amiko, ary didy misa 5 ihany koa momba ny fifandraisanao amin'ny namanao. Izay ny didy 10. Fahamasinana mifanaraka amin'ireo toro lalana
Ndidy folo ireo ve ny fanapahan-kevitrao. Voalohany ary dia zao, mifanaraka amin'ny fepetra ny fahamasinana ve ny fanapahan-kevitrao. Satria mantsy modely naoriko ho fiainana tsy misy ota sy fitandrona ny fahafahanao tsy hisy ota ny didy folo. Tsarovy izay nolazain'ny tomponao rehefa nanakaiky ny andro fizahanttoetra dia ny andro fizahanttoetra ny Satana ho azy izy. Hoy mantsy izy hoe tsy misy ninona ao amiko izay azy. Araka izay voasoratra ao amin'ny Jaona 4:7 hoe hoy Jesosy, tsy teny intsony aminareo aho fa ho avy ny andrinan'izao tontolo izao, tsy manana na inona inona ao amiko izay azy izy. Raha mitady fanapahan-kevitra tsara ianao ka mandika ny anankiray amin'ireo fitsipika ireo, dia midika izany fa tsy ankasitrahako ny fanapahan-kevitrao sady tsy avy amiko. Tsy zakako mantsy raha ampifandraisana amin'ny asa tsy masina ny anarako, fa izay natao ota. Raha misy manandrana zavatra toy izany dia ny fahamasinako, ny fanamasinan'ny anarako no hitondra kosa fandravana tampoka amin'ny hetsika izay ataony. Zavatra voalohany tokony mby ao an-tsainao ary dia ny hoe mifanaraka amin'ny fepetra ny fahamasinana ve ny fanapahan-kevitra zaraisinao. Faharoa, ny fanapahan-kevitrao dia aoka tsy hisy loharano-karena hafa avy amin'ny olon-kafa. Izany hoe tsarovy fa izaho rery no mpamatsy anao. Tsy afaka ianao sady ahy no sady mandray loharano-karena hafa avy amin'ny olona hafa dia avy amin'ilay ratsy izany. Aoka ary hitsaronao fa ny zanak'Israely koa tany anefitra, izaho ihany no namatsy azy nefa tsy nisy ninona teny aminy. Midika izany fa mijanona ho izaho hatrany no mpamatsy ny zanako. Andriamanitra hanome izay rehetra ilainao araka ny haren'ny vonahany ao amin'ny Kristy Jesosy. Tandremo ny fiviliana sy ny fitaka ataon'ny fahavalo. Raha azony atao ny mampino anao amin'ny zavatra ratsy dia tanterahana izany. Ny fanapahan-kevitra raisinao dia izaho ihany no mpamatsy anao. Fa izy kosa dia ratsy izany dia misarika anao hilaza fa izy dia mpamatsy ara-bola anao na manana loharano hafa izy. Hitarika anao hiala amin'ny lalana izay efa nosoritako anao. Tsy maintsy manana ny tomponao ianao ivony ahiahinao amin'izay tanterahinao rehetra. Satria eo fovoan'ny ahy aho. Tsarovy nilazako hoe miembena mivavaha fa maro ny asa izay manodikodina ny sain'ny maro. Ary ao koa ny loharano-karena izay tsy avy amiko. Eny, aoka hitandrana ianao. Fahatelo manakaraka an'izany dia tadio ilay tena mitsimoka teo amin'ny teny aroana. Manaiky fanapahan-kevitra foana aho, nankasitrahana tamin'ny famantarana sy fahagagana izany. Hatramin'ny fijerijery tsotra ka hatramin'ny fahagagana be voninahitra.
Ny fitsipika fototra dia mifototra amin'ny zava-dehibe. Mandeha ny fanapahan-kevitra lehibe, mitondra fanamafisana lehibe. Raha tsy mahazo porofo avy amiko amin'ny endrika mihoatra ny ara-boajanahary ianareo dia mitandrema. Raha ianao resy lahatra fa marina ny fanapahan-kevitra mifototra amin'ireo zavatra voalazako roa teo aloha ireo, dia anontanio aho fanamafisana na fandavana. Ary rehefa anontaniana apetraka ao amiko izay, manamafy na mandà ny fanapahan-kevitra aho, dia zava-dehibe tokony hitoetra tsara ao am-ponao. Fa raha tsy izany dia miova hevitra. Tsy maintsy manapa-kevitra am-ponao ianao hifanaraka amin'ireo lafin-javatra 3 izay voalaza taminao ireo. Manaraka ny fahamasinana ve ny fanapahan-kevitra? Tsy manana loharanon-karena hafa ve aho? Ary ilay famantarana sy vahaga nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako ve dia hitan'ny masoko tokoa, misokatra ny fanahiko mijery izany. Maro mantsy amin'ny zanako ny tompo no mandray fanapahan-kevitra izay tsy tiako. Avy eo ny vokatra izany dia mijery amin'ny fiainany ihany, manimba ny fiainany. Manambady olona tsy antonina azy izy ohatra, miova asa tsy araka ny sitrapoko, manokatra fiangonana amin'ny eritreriny, mihinana fanafody izay tsy tiako hohaniny akory, manatanteraka asa izay tsy avy amiko. Eritrereto ny vokatra tsy rehetra ary ny fandraisana tendrony amin'ny zavatra izay tanterahinao. Aoka ary ianao zanako mba handeha araka ny fanahiko. Ny fanapahan-kevitra rehetra dia tsy maintsy mandalo ny dingana ary tsy maintsy mandalo fitsapana ihany koa. Tiako ny mahitanao miaina isan'andro ampahatokiana. Matokia fa hitarika andianao aho. Ary raha misy fanapahan-kevitra tokony raisinao dia atolory azy izany ary miandry ampaharetana ny valiteniko ianao. Vakio matetika ny Salamo 7:30. Raha misy manisy tadiny amin'ny fitakian'ny fampianarana mantsiny, na dia ny vavaka ataony aza dia tsy misy dikany. Misy zavatra takian'ny fampianarana izay entiko, misy zavatra takian'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany, raha tsy miaino izany fampianarana izany ianao, na miaino ny tenin'Andriamanitra ianao, dia tsy misy heviny sady tsy misy dikany akory ny vavaka izay asandratrao. Mazava loatra izany. Aoka ary ny fanahiko izay rahako aminareo, no mampatsiary nareo mandrakariva fa ny fahamasinana no fototra lehibe indrindra izay tiako hitoeranao. Ary izany fahamasinana izany dia miorina amin'ny didy folo izay napetrako taminareo. Aokako tsaroanareo fa izaho irery no mpamatsy anareo. Ary ihany koa izay rehetra fanapahan-kevitrao dia aoka iorina amin'ny porofo izay anehoako fa izaho dia miahy ianao amin'ny lafim-piainao rehetra. Mampafantatra anao izay rehetra tokony ho anao. Aoka omponao ary ireo lafin-javatra 3 ireo alohan'ny hirosonao amin'ny fanapahan-kevitrao. Enganefa Fandriamasina hitoetra ao amintsika mandrakariva azotsika manatanteraka sy manefa izany eo ambany fitariany. Misaotra Jesosy noho ny amin'ny teninao, misaotra noho ny hafatra izay nampitainao, mankasitraka Jesosy noho ny amin'ny fahatserovany tokoa fa ety an-tany izay dia manana fanapahan-kevitra maro be isan'andro. Ary izany fanapahan-kevitra raisina izany dia tianao mba handalo ireo atao hoe
teboka telo ireo. Hotsaroana mandrakariva ary fa tsy maintsy izahay mandeha amin'ny fahamasinana amin'izay rehetra tanterahinay sy sainay. Aoka ny teninao ho am-ponay mandrakariva dia nididinao izany. Mba tsy handeha araka ny andriana izao tontolo izao intsony, fa handeha araka ny fitarian'ny Fainao Masina. Aoka koa izay Tompo mba tsy ary fahenao rery no hany-pamatsy anay. Tsy hikarokaloha ranon-karena hafa, fa ianao dia ampy tanteraka, eny, mihoatra noho izay ilainay aza. Hotsaroana isan'andro tokoa Tompo malala, fa ianao dia maniraka ny fanahinao mandrakariva. Ary ianao dia mampitandrina anay fa manome tokoa ianao famantarana mba handehananay araka ny sitrakao. Ampianary Tompo izay rehetra mba hiaino tsara ny bitsiky ny Fainao Masina hahafantaranay izany. Saotra Jesosy, dia raha ianao omeny voninahitra ianao ry Tompotompo sy mpanjakany mpanjaka, fa ianao kosa dia hitahy anay mandrakariva ka hiaro anay, hampamirapiratra ny tavanao ianao dia hamindra vo aminay, hanandratra ny tavanao ianao Tompo dia nomenao anay ny fiadanana fendro tanteraka, ny fifaliana ary ny fitiavanao. Saotra Jesosy. Alleluia. Amen.